hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika ry havana. Amen. Andeha hiaraka hivavaka hatrany isika. Ry Tompo rainay eny an-danitra, isa-maraina tahaka izao dia tena faly izay afaka miresaka aminao. Ny teninao no ampidininao aminay, ary izay kosa dia manandratra vavaka mankany aminao. Tanteraka ny fifandraisana Tompo, dia misaotra indrindra enganeo velona mandrakarivo izany, ary indrindra ifikiranay aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Havana, iray amin'ny andinin-tsoratra masina ho vakiana sy ho toriana rahampitso alahady ny Luka 5:1 ka hatramin'ny 11:1. Izany dia milaza ny nandrahan'i Jesosy andry Petera sy ny namany androso amin'ny lalina. Andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ary ny Luka 5:1 sy ny 5. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona: mandrosoa any amin'ny lalina dia latsao ny aratonareo azahoana zan-drano. Fa Simona namalika nanao hoe: Tompoko, nandritra ny alina nefa nikelezana aina, nefa tsy nahazona inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Amen. Ry havana, atao hoe tantara efa haintsika rehetra ity, tsy hizoviana amintsika ry havana, fa ny tena lehibe eto ngamba dia mila avotra hoe rehefa manaiky isika dia mahazo vokatra be. Manaiky ny iraka mpanaovin'ny Tompo dia mahazo vokatra maro be dia maro be tokoa. Ny fahombiazan'ny iraka ampanaovin'i Jesosy eto izany dia miankina amin'ny fanarahana ny baikon'i Jesosy. Petera izay efa tena zatra amin'izany resaka fanaratony izany, tsy voaio izy ny nanao fa efa ela ary dia efa ela mihitsy. Mahalala tsara ny amin'ny havia sy havanana amin'ny resaka fanaratony io izy, ary azo ambara ho manana traikefa amin'izany. Fa eto dia nandalo tao an-tsainy ihany ny amin'ny hoe amin'ny alina anie ny fanaratony, satria hoy izy hoe efa amin'ny alina, efa niasa izay nandritra ny alina fa tsy nahazo. Nefa amin'izao maraina izao indray dia miteny Jesosy hoe mandehana indray any amin'ny lalina. Eto izany no ahitantsika ry havana fa efa nanao izay azony natao ry Petera nandritra ny alina iray manontolo, kanefa izao indray dia mbola maniraka indray ny tompo-ndana miverina, mandehana indray any amin'ny lalina dia arotsay ny arato. Ny fahombiazan'ny iraka izany eto dia tsy miankina amin'ny fahaiza-manao sy ny fananana traikefa, fa miankina betsaka amin'ny fanarahana, ny torohevitra sy ny iraka ampanaovin'ny Tompo. Eto ary havana dia manararaotra mba hampitafatra kely fa na eo aza ny fananana traikefa sy finoana dia ilana fanetretena koa ny fahombiazana, dia fanetretena eo anatrehan'i Jesosy izay tompon'ny hery sy ny fahefana ary manana ny fiandrianana rehetra. Aoka tsy handalo ao an'eritreritra mihitsy tahaka ny nataon'i Petera hoe hita sary ihany, nefa dia mety tsy nandalo tao anatin'ny eritrerina izany fa hoe izay ny tena efa mahay an'ity fa dia izay no teninao dia hanaraka ihany. Ry havana, farany mampiseho ny asan'Andriamanitra mahagaga koa ny ity fahazoandry Petera hazan-drano be ity. Efa fampisehoana mialoha sahady fambara fa ho mpanarato-olona marobe no andrahana an'i Petera manomboka izao. Tanteraka izy io ary tanteraka voalohany rehefa nilatsaka ny fanahy masina, satria rehefa nilatsaka ny fanahy masina ny andro Pentekosta dia nitory teny Petera, dia nisy olona teo amin'ny 3,000 teo no nandray ny filazantsara. Asan'ny Apôstôly 2:1-7 ry havana no ahitantsika an'izany. Eny ary mahazo vokatra be isika, ary tena vokatra be no papana mihitsy ny iraka irahan'ny Tompo rehefa manaiky ny amin'ny toroheviny, rehefa manaiky ny amin'izay indray ataony hoe manaova an'izao, manaova an'itsy. Ry havana, engany ary ho fahombiazana tahaka izany koa eo ambany fanetretena, ary indrindra indrindra eo ambany fanarahantsika ny tenin'ny Tompo ho fahombiazana tahaka izany ny ahazoanao vokatra be amin'ny fanompoanao sy amin'ny fiainanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hivavaka ary isika dia misaotra Tompo fa mahalala ny mahasoa anay ianao, ary raha oharina amin'i Petera eto tokoa dia misy vokatra, ary vokatra be no azo rehefa maniraka ianao, ka dia anjaranay sisa manaiky
anjaranay samy manao-totosa, anjaranay manao izay asainao atao. Taio ary ny tontolo andronay Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.